Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa ho eo aminy, izay nolanjai ny Vada. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe: anaka, voavela ny elokao. Marka 2:1-7. Miresaka ny tsy ambarantelo ny fandratoana fanahy ho an'i Jesosy isika. Rehefa niona tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy, tamin'ny fiantsoana azy voalohany, any amin'ny fendohan'ny filazantsara Matthieu 4:7 any no misy azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe: andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Tsy ho trondro intsony ho azonareo fa olona fanahy, ka fanahy hoentina any an-danitra. Zao ny ambarantelin'Andriamanitra amin'ny Marka 2:1-7 Marka 2:1-7 sy ny 7. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa eo amin'izay nolanjai ny Vada. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe: anaka, voavela ny elokao. Haitsika rehetra ny tantaran'io marary io. Hipoka olona tao amin'ny efitrano, feno olona tao amin'ny efitrano. Nisy olona marary ny paralesisa, nalemy zany, tsy afaka mitsangana intsony, nandritra ny taona maro, tsy hitan'le Vada intsony. Inona ny atao mba hitondrana azy eo amin'i Jesosy? Dia nongotany ny tafitrano, dia nampidinony tamin'ny lamba avy any tany ambony tany le marary. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy, dia le marary ny fatoan'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: anaka, voavela ny elokao. Ary dia sitrana le marary niaraka tamin'izay. Inona moa ny tiana hatongavana? Rehefa miteny an'io famelan-keloka io Jesosy, manasitrana ny marary amin'ny alalan'ny hoe famelan-keloka, ny tiana ambara dia izao: ny fehezanteny ampiasainy amin'ny teny Grika dia hoe terapeo, fanasitrana, terapeutika. Ary ny heviny dia tsotra amin'i Jesosy, resaka famonjena. Ny aretina zany dia indraindray io aretina io tena mavesa-danja amintsika, fa eo amin'Andriamanitra dia izao: ny famelan-keloka no tena mavesatra. Ka be dia be ny olona nisitrahan'i Jesosy rehefa nentina teo aminy dia hoe: voavela ny elokao, voavela ny elokao. Ry namana, inona ny tokony hatao zany? Be dia be ireo marary manodidina antsika. Mila fanasitrana, fanaintainana ranofo, fanaintainana eo amin'ny olana mahazo azy amin'ny aretina. Ary amintsika amin'ny teny izao, be dia be ny karazana aretina. Aretina izay tsy fatapatatra, ny homamiadana, ny aretin'ny azy any amin'ny lalan-drà, ny aretin'ny rà, aretin'ny taolana, tena be dia be ny aretina amin'izao fotoana izao. Rehefa makany amin'ny hôpitaly isika, feno ny hôpitaly, karazana aretina. Antsoa ny olona nomeo fanantenana, sitrano izy mba hanantena famonjena. Ka ny tanjona zany dia izao: rehefa manao fitsaboana isika dia ny tanjona dia ho any amin'ny famonjena, ho any amin'ny famonjena. Ary ny sehatra ny fahasalamana dia tena varavarana goavana misokatra mba hitaomana olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Oka tsy ataontsika tsirambina mihitsy ity resaka fahasalamana ity, satria io fomba ampiasain'i Kristy mba hahafana mandresy lahatra olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Oka hanankana hôpitaly, ao ifanotofantsika mihitsy ny fananganana hôpitaly mba hahafana mitoro ny filazantsara. Misy koa reny atao hoe varavarana misokatra momba ny fahasalamana, porte ouverte santé, ahafana manangona olona be dia be hitoriana ny filazantsara. Be dia be ny efa manao an'izany manerana ny vonin-tany. Fa izao amporisina isika ho an'ireo mpanambola, ireo manambola dia manangona vola betsaka, fa azadino ihany koa manona ny asan'Andriamanitra amin'ny sehatry ny fahasalamana. Any amin'ny isam-piangonana any asiana kitapo-bola kely atao hoe vatsy ho an'ny fahasalamana. Ka be dia be ny olona tonga any amintsika mitaraina, mila vonjy amin'ny fandidiana, amin'ireo fitsaboana maro isan-karazany, ampiasa ho amin'ireny ireny vola ireny. Fa tsy ambaratelo ahafana mambabo fanahy, mampirisika antsika ary ao amin'ny sampana fahasalamana, departementan'ny fahasalamana, ny be dia be andeha araraotina ireny tombontsoa men'Andriamanitra antsika ireny, hitadiavana olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho anareo dokotera sy mpitsabo, mivavaka ho anareo ary mankasitraka anareo fa tsy moramora ny adidinareo, tena mafy sy sarotra ny adidinareo mikarakara an'ireny marary ireny. Andro aman'alina, tena andro aman'alina, mampahery anareo
mivavaka ho anareo mpitsabo sy mpiarakara ny fahasalamana rehetra, ny mpitsabo mpanampy, ny anestezista, ny rehetrarehetra, ny sekretary any amin'ny toerana fitsaboana mampahery anareo. Indraindray koa nefa misy mpitsabo namantsika aza tety vola be loatra ka tsy mieritreritra ny aminy hoe aina hoentina any an-danitra izy ty, afatra ho antsika izany, aoka ataontsika lara-pamena ny famonjem-panahy fa ho tian'Andriamanitra izany asa ny fahasalamana izany. Be deaibe no liana amin'ireny marary reny mila ny-tsabony, be deaibe misy programa ihany koa atao be deaibe ny olona mangataka eny an-dalana eny maloto, efa misy tetikasa hoe andao angonontsika izy ireny dia ampandroina amena akanjo tsara, fa ny fahasalamana voalohany indrindra dia ny fahadiovana toany ireny tetikasa ireny mba ahafahana mitona olona ho an'Andriamanitra. Fa izao voavelany eloka ny zava-dehibe any amin'ny bokin'ny Hebreo 5:1-10 any izy dia zao: misy marary va eo aminareo? Aoka izy ivavaka ary ny tompo amela ny elony. Rehefa voavela ny elony na sanatria aza mety mandalo fisedrana eny, na sanatria aza mety tsy ho sitrana mihitsy izy, azo antoka ny fiainana mandrakizay. Fa alohan'izany dia anamaivana ny fahorin'ny tsy salama rehetra isika. Tahin'ny tompo sika rehetra ary mba ho tafapetraka ao amintsika izany afatra lehibe sarobidy mahakasika ny fahasalamana izany, ny fitsaboana ny fahasalamana, varavarana misokatra ho an'ny famonjena andeha rarotana izany hivavaka isika. Tombotsara misaotranao zay fa naverina ao androany indray ny asa maika tokony atao ho an'ny marary, ho an'ny tsy salama, ho an'ireo kivy sy ketraka hito amin'ny fiainana noho ny antony maro isan-karazany. Tahio ny mpitsabo rehetra, tahio ny mpikarakara ny fahasalamana rehetra, omeo hery izy ireo mba ahafahana manao ny tsara indrindra ho an'ireo marary, ary ho an'ny olona rehetra ampio mba hahay manararoatra ny tombontsoa ahafahana mitona fanahy ho any an-danitra. Apetraka aminao ny fiainana tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.